Taranja baolina kitra Skajazavavy isan'ny fananan'io nazahoantsika medaly volamena nivoaka sepitra aloha ny malagasy vao tafita tamin'izany medaly volamena izany satria tany amin'ny fandakana tir au but vao azontsika ny fandresena mendrim-piderahana ny mpiandro tsatokazy malagasy izay nasakana baolina roa ka nitondratsika ho any amin'izay medaly volamena izay. Ny lala famaranana teo amin'ny baolina kitra Skajazavavy no namarana tanteraka ny faninana hetra tamin'ny CG Soy. Madagasikara sy La Réunion no niady ny medaly volamena teto. Nisaraka ady sala rainoray no tota tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fizaran-taona voalohany dia vanitarika tamin'ny tsarainoatra ny malagasy tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra andro. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy zareo Renone koa voasalan'izy ireo ny isa rainoray. Tsy nivitsony izy io dia niditra hatrany teo amin'ny fandakana penalty. Resin'ny malagasy tamin'ny isa 2-0 ny Renone tao amin'izay fandakana tir au but izay. Voasaka ny voahirana mpiandro tsatokazy malagasy avokoa ny baolina roa nitakan'ny Renone. Isan'ny mpilalao niavaka ivohirana mpiandro tsatokazy malagasy izay nanohana baolina roa ka nahazoany Madagasikara ny medaly volamena. Aloha manana firotatatra izay vao fanoresheko. Baolina roa ny azonao teo efa niomananao mihitsy hoe ho azonao le baolina anankiroa. Fa dia efa nampagnatenana kamika hoe angala baoly. Manao ahoana ny fahitanao an'le compétition tamin'ny ankapobeny le CG Soy le baolina ho an'ny Skajazavavy? Misy aloha advant mahafinaritra. Naninona le izy no tsy resinareo tao anatin'ny ara-dalàna fa lasa tir au but? Inona ny zavatra nisy? Nisy korotakorotana kely tambany taty sy nangalaka agnaty vent. Nitaky ny avy zanana ho an'ny mpilalao malagasy ny mpanazatra ka tsy nahavita nametraka ny tena lalao intsony izy ireo. Voalohany aloha azo atao tsy dia tafapita tsara ilay izy satria nisy teo amin'ny lafy morale zany ilay izy efa tena niakatra sur terrain zany dia lasa ohatran'ny hena. Hitantsika angamba tamin'ny première mi-temps iny naniraty occasion be da be zany tsika. Dia izay koa zany nanana paikady hoe rehefa mamono baolina dia tonga dia mivadika 3-2-1 fa tamin'ny voaloha zany composition iny 2-3-1 dia navadika dia tsy navita reraky andro reraky bota zany dia tsy navita le glissement dia izay lasa nietraka tany amin'le défense ilay izy. Nisy taktika napetraka manokana ve tamin'le tir au but efa niomanana ve? Efa niomanana zany efa taona efa volana maro zany nanomanana izay resaka tir au but izay zany dia efa nisy foana ny science zany nandritry ny entraînement faraparana. Zany efa napetraka demelo zany hoe reto ny mandaka ny tir au but mahay mandaka daholo reo, mahay mandaka fa reny zany no nitsangana manana ny volontaire zany izy hanao an'le zavatra zany. Ry zareo Mahery kosa no larana fahatelo ka nisalitra ny medaly volafotsy teo amin'ity baolina kitra Skajazavavy ity.